Olon'ny fiangonana protestanta evangelista i Raininandroamampandry, olom-panjakana ministry ny atitany mialohan'ny hidiran'ny fanjanahantany ary général mpitary tafika mpanoratra ihany koa. Ny 15 oktobra 1996 izy notifirin'ireo mpanjanahantany. Ity sekoly FJKM ity no mitondra ny anarana 40 taona. Ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika, natomboka tamin'ny famelaberan-kevitra nataony Manase Esovelmandroso, mpampianatra mpikaroka sy Ranjatohery Harilala, mpampianatra tantara akademisiana avokoa. Ny tanjon'izy io dia fanabeazana sy fitezana ny taranaka ahafantatra ny tantaran'ny firenena, ny tantaran'ny olomangana, ary indrindra mba amelanja sy asan'ireny olomanga ireny, ary koa handala ny sotoavina napetraka. Ny ametraka tsangam-bato ray lehibe misy ny sarivongana izany mpanompon'Andriamanitra izany, sary izany olomanga izany, mba ho sary ho hitany rehetra ary vakiny rehetrarehetra fa manana olomanga i Madagasikara, ary ho fantatry zareo ny sotoavina napetraka izany olomanga izany. Izy koa ny famoahana boky mirakitra tantaran'ny Raininandroamampandry ary seho an-tsehatra sy fampirantiana amin'ny volana Martsa